Fary miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alarobia fa 7 ny volana novambra ity ary misaotra an'Andriamanitra isika. Fa lehibe tokoa ny famindrampony amintsika tsirairay avy. Matoa mbola velonaina, matoa mbola afaka misokatra ny maso dia raiso tombontsoa lehibe ho anao zany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izahay satria avy aminao ny fahazavana. Avy aminao ny fofinaina mahavelona ary ny mbola mampisy anay eto dia noho ny famindramponao. Dia koa derainay era-po era-tsaina ianao hatramin'ny taloha indrindraka manjakizay. Tompo eto izahay mahatsapa ihany koa ny tsy fahamendrehanay. Mangataka aminao Tompo mba hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary koa handray anay eo akaikinao. Tompo ianao ny fahazavanay. Eteza ianao ho famera-piratana raha hianatra ny teninao zay handray an'izany amin'ity maraina ity. Tianay manko mba ianao mihitsy no hialoha lalana anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fahazavan'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Fahazavan'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Nalaina amin'ny Jaona voalohany, toko voalohany 5 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao ny tendrenay taminy ka ambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao anatiny. Amen. Eo amin'ny fanehoanan'Andriamanitra amin'ny vahoakany dia tandindon'ny fanatrehany mandrakariva ny fahazavana. Ny teny izay namoronana tany amin'ny voalohany dia entina ihany koa ilazaina hoe mamirapiratra ny mazava avy amin'ny maizina hozy izy. Voasarona tamin'ny andro rahona noho ny andro mazava tao amin'ny andro afo noho ny alina ny fahazavana ka nitarika an'ireo zanak'Israely maro be. Fahazavana izay manjelanjelatra sy mahatahotra ny manodidina ny fahalebiazan'ny Tompo teo amin'ny tendrombohitra ny Sinay. Nitoetra teo amin'ny rakom-panavotana tao amin'ny tabernakely ny fahazavana ary namen'ny tempolin'ny Solomona ihany koa ny fahazavana tamin'ny fitokanana an'izany. Namirapiratra teo amin'ny avoanan'ny Betlehema ihany koa ohatra ny fahazavana afon'ny anjely izay nitondra ny afatry ny fanavotana ho an'ireo mpiandry ondry, ny ambina ny andian'ondriny. Andriamanitra tokoa dia fahazavana ary tamin'ny teny nataon'i Kristy hoe izao izy no fahazavana izao tontolo izao. Mino fa tadidinao izay teny izay dia tena nambarany koa ny maharay azy amin'Andriamanitra sy ny firaisany ihany koa amin'ny fianakavian'olombelona manontolo. Izy ilay tamin'ny voalohany no nahatonga ihany koa ilay hoe ny mazava hozy izy ao amin'ny maizina. Izy ihany koa no fahazavan'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Izy ihany koa no fahazavana ara-panahy izay efa namirapiratra teo amin'ny Israely teo amin'ny sary sy ny tandindona ary ny faminaniana. Ary ny tena mahafaly dia ity tsy ho an'ny jiosy ihany anefa ny fahazavana ny mena. Tahaka ny tara-pahazavana izay tafiditra hatrany amin'ny faritra lavitra iva indrindra eto tany dia toy izany ihany koa ny fahazavan'ny masoandro ny fahamarinana izay mamirapiratra amin'ny fanahy tsirairay avy, mamirapiratra amin'ny tokantrano tsirairay avy. Hoy ny Jaona milaza azy manao hoe tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Nanana mpampianatra ngezalahy izao tontolo izao, olona manantsaina goavana sy nanao fikarohana mahagaga. Misy anankiray izay mijory ambony noho izy ireo anefa. Dia ilay lazan'ny Jaona manao hoe izay rehetra nandray azy izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary tsy nisy nahita an'Andriamanitra nahoviana hozy izy fa ny zanaka lahatokana izay ho atratrany iray. Izy no nanambara azy. Azontsika atao izany ny manoritra ny tantaran'ireo mpampianatra lehibe teto amin'izao tontolo izao arak'izay tantara ela indrindra voarakitry ny olombelona. Nefa mbola ny aloha azy ireo ihany ny fahazavana. Avy amin'ny fahazavana izao tontolo izao avokoa ny hevitra sarobidy toy ihany
toy ny vatso rehetra, ny faharanitantsaina rehetra sy ny mamiratra rehetra zay mety ho hitan'ny maso. Kanefa i Kristy iray ihany ny fahazavana ambony mety ho fahazavana fantatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Zavatra mahafaly dia izao hoe tsy fidim-bola ny andraisanao ny fahazavan'i Kristy. Omenanao maimaim-poana isan'andro eo aminao izy ary raha misy tsy mazavazava na amin'ny fiainana na amin'ny ataony na mampangirifiry dia atsoa ilay tompon'ny fahazavana. Ampazava ny lalakalehanao, ampazava ny eritreritra rehetra, ampazava ny zavatra atao na ny asa zany na ny fianarana, ary koa ny fahazavana ihany koa dia manome ny hafanana ara-panahy mba ahafahantsika manaraka ny fahamarinana. Dia iriko dia handray an'i Kristy sy hanavaon'i Kristy mandrakariva isika mba ho izy tokoa no tompo sy mpanjaka antsika. Ray vavakintsika. Ry Andriamanitra tsara indrindra, mbola velom-pisaorana anao zay fa mbola nomenao ny fahazavanao. Ankehitriny dia manavao an'izany izay mba ahafahanay mandray anao ny fahafenoana. Tianay manko mba hazava ihany koa zay rehetra ataonay satria ianao ny tompon'ny fahazavana ary tsy manana anjara ny aizina rehefa ianao no mitoetra. Ka tianay noho izany mba hitoeranao eo amin'ny fiainanay, amin'ny ataonay, amin'ny zavatra rehetra mahakasika anay tokoa satria ianao ny loharan'ny fiainana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.